miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano manaraka izao fandarana momba ny toetry ny andro izao dia manasanareo anaraka izany hatramin'ny farany raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika aloha ao anatin'ity herinandro iray manontolo ity dia saika ny rivotra malefaka mando ary koa tsy maro toerana no andrafitra izany. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia misy an'ity andian-drahony ity atao amin'ny ranomasimbe indiana izay arahana maso akaiky ny fivoaran'izy io dia ampitana tsy tapaka aminareo hoe mety ianao ahoana mety izy ve ny fiforonana rivodoza sa tsy dia manaraha foana zany ny meteo. Raha iverina amin'ny toetry ny androntsika zany tsika dia aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara ao anatin'ny 2 andro misesy dia saika ho maina foana ny andro sisan'izay dia saika ho avy ny orana ary amin'ny alakamisy any dia saika ho avy foana ny orana manerana ny Madagasikara iray manontolo efa miomana daholo zany. Ho an'ny rapitso dia toy izao ny toetry ny androntsika. Ny ray apatelo ny avaratry Madagasikara dia ho avy ny orana na zany anao tandrifin-drahona na ihany koa Araikotroka. Ny any amin'ny faritra andrefana sy atsimo andrefana iny kosa dia saika hibalika be ny masoandro amin'ny vao maraina dia mifandimba ny rahona sy ny masoandro amin'ireo faritra sisa. Amin'ny takariva sy ny tolakandro dia saika ahazorana tandrifin-drahona mety Araikotroka ny aty amin'ny faritry Diana, ny Bohenia, ny faritry Sofia iny sy ny eto amin'ny faritry ny Afotany ary mpakatra ny amin'ny faritra Atsinanana iny. Ahazorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny ilan'ny Sava sy ny any Antalahany sy any Analanjorofo toy izany ihany koa ny aty amin'ny Vadivavity Vinany sy Atsimatsinanana ary mpakatra ny Fort Dauphin any izany. Sisan'izay dia saika mifandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinany maripana no jerevantsika dia 5.0 degré Celsius no voavinavina ho ambany indrindra raha ho an'ny rapitso any Avakinankaratra no ahitantsika an'izay ary eo amin'ny 4.3 degré Celsius eo kosa nefa ny vinany ambony indrindra any Mahevatanana indray no ahitantsika izay tarehimarika izay. Raha ho any amin'ny reto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara sy ho any amin'ny nosy manodidina indray ary ianao dia ny any Paris sy any Milan zao no mifandimba ny rahona sy ny masoandro. Any Johannesburg sy any Comores dia ho avy ny orana. Ibalika ingabe masoandro any Nairobi sy La Réunion, anao orana tandrifin-drahona ny andro any Bangkok sy Seychelles ary manjombonjombona kely ny andro any Maurice any. Ny masoandrontsika dia anao manahoana indray izy amin'ny 10 ora sy 10 minitra ary lentika amin'ny 9 ora sy 17 minitra. Dia izay no mamarana ny fandarantsika mirary herinandro mahafinaritra be indray veloma daholo tompoko.